mianatra eo tongotrao. Aleloia, midy iray ianareo mpanompon'i Jehovah. Midy iray ny anaran'i Jehovah, isaorana ane ny anaran'i Jehovah. Hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'ny fiposahana masoandro ka hatramin'ny fileteny, no dieraina ane ny anaran'i Jehovah. Ho fanomboantsika izao fotoana izao sy fisaorantsika an'Andriamanitra, dia andeha ataontsika eo am-pitsanganana ny hira larana fafito amin'ny telopolo sy dimanjato. Ny hira larana fafito amin'ny telopolo sy dimanjato, mitondra lohateny hoe misaotra anao ry iray. Misaotranao ry iray, no voazinao indray, ny andony maraina, mampamelona ny saina, tokina izao ity izao, fa ianao dia tsy mandao. Ny hira tika tao, ny ankalazanao, fa manomenao ny hery, ka matsiasa irery, ny anjely irakao, indroko alefanao. Tantano tompo, ny zanakao ani, mitory famonjena, amandeha tsy hivena, fa manao ny asanao, izahay mpanomponao. Fiomino izahay, anirahitrizay, ny fitaovanao riraina, no aoka ialoha, dia atoky izahay, fa ianao no aminao. Andeha araka nondrika alohantsika ary sika hivavaka. Rainay masina sy tsara indrindra an-danitro, dia raha voninahitra natolotra ianao satria Andriamanitra mamindra foanay amin'ny fotoana rehetra ianao. Andriamanitra tsy mamaly anay araka ny heloka vitanay, ary Andriamanitra mitsinjo anay foana ny ninona mety zavatra ataonay amin'ny fiainanay. Mangataka aminao izay nefa tompo manalo, mba hamindranao fo, mba hamelanao ireo tsy famindrenay rehetra, ka mba tonga anay ho mpiara-masa aminao tokoa ety amin'ity tany izay iainanay ity. Mangataka ny fanainao masina feno izay tompo malalo amin'izao sabata iainanay izao, mba ho feno famasinana avokoa ny tsirairay avy, ny kely, ny tanora hatramin'ny lehibe indrindra, dia ho tonga ho fantsona hiampitany teninao izay. Raha nomboka izao fotoana izao izay tompo malalo, dia mangataka aminao mba hitantananao ny fotoana rehetra, mba hita ny voninahitra ao tokoa anie izay tsirairay avy. Dia izany iriko sy angatahako amin'an'i Jesosy. Amen. Eny ry mpiray fanantenana isany, ry rahalahy sy anabavy isan'izay any an-tokantrano, dia atolotra antsika ny arahaba mba hampitsikitsikiana amin'izao fotoana izao, satria sabata feno fifaliana tokoa ny sabata izay diavintsika, ary azo antoka fa manatrika itsika etona ny Andriamanitra izay tompontsika tsirairay avy. Ary androany sabata moa dia sabata miavaka, satria anisan'ilay sabata fahatelo ambin'ny folo indray izay diavintsika amin'ity taona ity, ka atolotra ny arahaba ho amin'ny kely indrindra, ho amin'ny zaza-boto, zaza-minono, ka hatrany amin'ny lehibe indrindra, nengane isika tsirairay avy ahita ny tavan'Andriamanitra amin'izao fotoana sabata izao. Ary ho tanteraka amintsika anie ilay teny hoe amirapiratra amintsika anie ny tavan'Andriamanitra. Ka izao miditra eo amin'ny tatitra maneran-tany avy hatrany isika izay hoentina namantsika rehefa avy eo, ka manentana antsika mba hanana fifantohana sy fahalianana amin'izany fotoana izany.
Miantso ny mpianany mba hikarakara ireo vahiny sy ireo mpifindra-monina Jesosy ary manao izany ny advantista manerina izao tontolo izao. Agnès dia advantista izay nipetraka tany ivelan'ny Washington DC, lehibe tany Jordanie Mantsy ary dia niverina tany isan-taona mitahiraka medikaly. Rehefa tafaverina tany États-Unis ny fizy dia nanapa-kevitra fa tsy ampy izany hoe mandeha indray mandeha isa-taona izany, koa dia nikaroka antokona mpifindra-monina teo amin'ny manodidina azy izy mba ahafahany manampy azy ireo. Fanaonay ny mitondra sy mizara sakafo ao amin'ny toerana fitobian'ireo mpifindra-monina ireo any Gettysburg any Maryland, kanefa dia tsy mbola tafaona tamin'ireo fianakavian'ireo mihitsy izahay. Tsapany Agnès fa raha tiany ao kokoa ny asany dia mila mifankahita mivantana amin'ireo fianakavian'ireo izy. Zava-dehibe tokoa izany hoe fifampikasohana sy fifandraisana mivantana izany. Ireo mpifindra-monina ireo mantsy dia tsy mba manana havana, koa izany indrindra no ilana ny fiorana mba hambolena fifandraisana sy tetezana. Nanjary lasa mpinamana izahay. Ny zanaka Siriana iray nilaza tamin'ny reniny hoe mama, tena tiako rehefa mitsidikatsika ny fiangonana. Nikarakara sy nanao asa fanompoana teo amin'ny fiarahamonina araka ny fomban'ny Kristiana sy ireo namany, mamangy ireo fianakaviana sy manantona ny tokantrano mihitsy izy ireo ary mizara fanomezana azy ireo. Fomba tsara nehoana amin'izy ireo fa mikarakara sy tia azy ireo ny advantista. Lasa anisan'ny asa fanompoana ataoko ilay izy, manakana sakafo sy vokatra hafa ilainy andavanandro dia mizara izany amin'ireo namana avy any amin'ny firenena hafa. Entina eo anaty fiara dia aterinay amin'ireo izay mila izany. Tonga nahitra any ambaravarany mihitsy, mitondra vary, menaka oliva izahay, menaka fahandro, lentille, ranon-tsavony sy fitaovana hafa fanadiovana. Tena nanampy ireo mpifindra-monina tokoa izany asa nataon'izy ireo izany. Toy ny an'i Jesosy dia ny fanorenana fifandraisana ny tena tanjona amin'izany. Ny tanjona voalohany indrindra dia ny mba ho lasa naman'izy ireo aloha. Tamin'ny fotoana valanaretina dia tsy maintsy nijanona tany an-tokantranony avy ny rehetra, kanefa na dia tsy afaka nifankahita tava aza dia mifandray amin'ny telefaonina tsy tapaka amin'izy ireo miantso azy ireo isan-kerinandro, manontany hoe manahoana izy ireo. Zava-dehibe amiko koa izany hoe afaka mitorany anjara biriky ho fankahirizana azy ireo izany. Magnoatra ny famaliana ny antson'i Jesosy Agnès sy ireo namany hafa maro izay nataona azy ireo ity sy karakara ny mpiara-monina hafa fiaviana sy ireo mpifindra-monina. Mangataka anao hivavaka ho an'ny Agnès sy ny namany mba ahafahany manohy ny fikarakarana ireo mpiara-monina amin'izy ireo izay azo sokajiana ho marefo sy ahitan'izy ireo fomba anehoana hatrany ny fitiavan'i Jesosy. Isaorantsika Andriamanitra nanomentsika izay tatitra iran-tany izay ary isaorantsika ihany koa ireo namantsika izay nanaiko fantsona hitondra izay tatitra iran-tany sy ireo fotoana rehetrarehetra izay nidiavintsika teo ireo ka izao andeha hiditra amin'ny leson'ny tanora rehetra isika manomboka eo amin'ny sasamonono, sasabody ka hatrany amin'ny zatovo kanefa mialohan'izany dia andeha mbola hisaotra an'Andriamanitra isika ary hanome vondrahatra azy fanaovana ny hira mitenena eo am-pitsanganana iarahantsika rehetrarehetra. Ataontsika izao ny hira mitenena. Chanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atungu chao izai piana chao kuambitenenare Jesu malalo izai ainuchalanao kairate nyadamina itwechapechaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalanao kairate nyadamina itwechapechaka wampunaya irate nyadamina itwechapechaka wampunaya.
tonga eo amin'ny fotoanany zazaminondray tsika zao amarana ny lesontsika androany satria efa vita ngely lesona amin'ny herintsika manao lesona vaovao be indray satria manomboka 3 volana vaovao indray andeha ary amerina ny lesontsika maka toerana aloha ny zazaminony rehetra aingana maka toerana dia tsy mitabataba ntsony tsy mihetsiketsika intsony andehantsika ifampiarahaba indray aloha ao ary 1 2 3 manaona falitafaona raha vo mahitanao manaona enao manaona ny zazamonono aotra hatramin'ny 2 taona endry tsara daholo amarana lesona isika lesona fafiry lesona fahatelo lohateny i Mosesy zaza tsy anjery midera any Jehova bravo mahay lesona ny zazaminony rehetrarehetra araka ny hitantsika rakizy dia tantarany Mosesy kely natao tamin'ity volanyity i Mosesy moa araka ny fahafantatsika foana dia zazakely antsoina hoe novonjena tao anaty rano izay no mahatonga ny anarany hoe Mosesy inona hoe ny dikany hoe Mosesy zazana votana avy tao anaty rano hitaniza i Mosesy kely iza na hitanazy zay ny zanaka vavy ny mpanjaka no nahitanazy taiza moa teo amoron-drano tao anaty fiara zozoro kely faly be mpanjaka vavy zanaka ny mpanjaka rehefa nahita any Mosesy kely fa saingy tsy afaka hoentiny any amin'ny lapany aloha Mosesy fa mbola kely dia iza no nitaizany Mosesy vehivavy Hebreo le natsony Miriam ny anaran'io vehivavy Hebreo io dia Jokebeda iza hoe ny anarany Jokebeda reniny Mosesy ihany ange io mamany Mosesy ihany io nitaiza azy io faly be rakizy i Miriam faly be koa neny fa afaka nitaiza sy ny karakara any Mosesy nanampy any Mosesy Andriamanitra nanampy any Mosesy Miriam ary nanampy any Mosesy ihany koa i neny Mosesy ny karakarany Mosesy Andriamanitra ny karakarany Mosesy i Miriam ary afaka ny karakarany Mosesy koa i Jokebeda izay tsy iza fa ny mamany Mosesy mahafinaritra rakizy ny lesona fa mikarakaratsika mandrakariva Andriamanitra ary manomentsika ny fomba rehetra ahafahana manampy sy ahafahana mikarakaratsika io Andriamanitra any an-danitra io andeha tsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra satria manampy antsika Andriamanitra dia mikarakara antsika Andriamanitra akambana ny tanana akipy ny maso ahondrika ny lofa hivavaka tsika misaotra anao izay Andriamanitra fa nikarakara tsara ny Mosesy kely ianao mikarakara anay koa ianao tianao zahay satria ianao efa tianay amin'ny anaran'i Jesosy no angatana hivavaka amen vita ary ny lesontsika mino fa azontsika tsara ny lesona fa mila mahatokytsika fa mikarakara sy manampy antsika Andriamanitra andahoarintsika ifanao veloma ao ary veloma veloma aminy herindray veloma veloma aminy herindray veloma tompoko dia mbola endry tsara fa mbola iaino lesony zokintsika satria
mitovitovy amin'ny lesontsika ihany koa ny lesony soky mbola endry tsara dia samimina mandalo sabata mafinaritra daholo veroma rakizy. Misaotra an'Andriamanitra indray sika zazaboto fa nomeny sabata fitsaharana dia idera azy indray sika rakizy dia akambana ny tanana ahondrika ny loha dia akipy indray ny maso. Jesosy zokinay eo misaotra anao indray zahay efa nomenao sabata dia omenao fotoana ahafahanay mianatra ny teninao. Meo fahendreny izay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny didy folon'Andriamanitra ny lohatenin'ny tantarantsika rakizy tantaran'ny zanak'Israely tany anefitra. Ny tsianjery dia ao amin'ny Exodosy 7:15 izay teny rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay. Izay teny rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay. Andao ary hoe hiaraka merina sika rehetrarehetra fa efa mahay daholo isa, roa, telo. Izay teny rehetra lazain'i Jehovah dia ataonay. Bravo! Mahay tsy anjery daholo ny zanaka dada sy nena. Rehefa tany anefitra rakizy ny zanak'Israely mbola nitoy ihany ny diany dia nitoby nipetraka teo akaiky ny tendrombohitra anankiray izy. Teo ry zareo nijanona dia nipetraka teo. Dia nilaza tamin'ny Mosesy Andriamanitra fa te hiresaka amin'ireo zanak'Israely ireo izy. Misy lalàna izay tiany omeny an'ireo zanak'Israely ireo mba hahasambatra azy, hahasalama azy. Dia niteny tamin'ny Mosesy Andriamanitra. Dia nampiomana ny zanak'Israely ary Mosesy. Nasaina nanasa ny akanjony zareo nandro zareo nanao madio tsara fa iona amin'Andriamanitra. Dia nifady sakafo, tsy ny sakafo mihitsy zareo nifady ihany, dia tsy nisotro rano fa ny zavatra nataony dia nivavaka fa iona amin'Andriamanitra. Dia tonga ary rakizy ny fotoana dia nisy kotroka be, kotroka be dia nisy tselatra. Ny tendrombohitra tamin'izay nihetsiketsika be niozongozona. Natahotra ny zanak'Israely. Fantatr'Andriamanitra fa matahotra be izy ireo nefa te hiresaka mivantana amin'ny zanak'Israely Andriamanitra fa tsy amin'ny Mosesy rery intsony. Dia nitsangana nijoro teo akaikin'ilay tendrombohitra avokoa ny zanak'Israely rehetra fa hiresaka aminy ny Andriamanitra. Dia niteny tamin'izy ireo Andriamanitra hoe satria tsy tiany atahotra izy ireo, niteny tamin'ny fahalemem-panahy Andriamanitra. Nisy didy omena anareo izy mba hahasambatra anareo sy hahasalama anareo. Ka ny didy voalohany tenenin'Andriamanitra tamin'izany dia hoe aza manana Andriamanitra hafa fa izaho ihany. Tsy mahazo manana Andriamanitra mivavaka amin'Andriamanitra hafa afa-tsy amin'Andriamanitra irery ihany. Ny faharoa dia hozy izy hoe aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao dia aza mekoka eo anatrehana. Tsy mahazo mivavaka amin'ny zavatra hafa na amin'ny sarisary hafa. Dia ny fahatelo dia aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Ny didy fahaefatra dia hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Fahadimy manaja ny rainao sy ny reninao. Fahenina aza mamono olona. Dia ny fahafito aza mijangajanga. Ny fahavalo aza mangalatra. Ny fahasivy aza mety ho vavolombelona mandainga. Ary ny fahafolo aza mitsiriritra. Ireo lalàna rehetra ireo dia nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely mba hahasambatra azy hahasalama azy koa. Raha makatoy ianareo izy Andriamanitra dia ho sambatra sy ho salama. Rehefa avy niteny izany tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra dia niteny tamin'ny Mosesy indray izy hoe miakara ianao ry Mosesy any tendrombohitra. Dia niakatra tany Mosesy niaraka tamin'Andriamanitra dia nisorohatan'Andriamanitra rakizy ireo lalàna anankifolo ireo mba tsy ho adin'ny zanak'Israely. Nisoratany tamin'ny vato fisaka dia tsy mba crayon na stylo nanoratan'Andriamanitra azy fa tamin'ny ratsan-tanana. Nisorohatany tamin'ny ratsan-tanana.
de voatahiry a izany lalàna izany ho any zanak'Israely. Mbola ho antsika koa nge zany amin'izao fotoana izao ho antsika koa ireo lalàna folo ireo asan'Andriamanitra mitandrina ireo sika raha te ho sambatra sy te ho salama ihany koa. Tiantsika nge Andriamanitra tena tiantsika izy tsy ny zanak'Israely ihany no tiany fa isika rehetra ankehitriny koa dia tiany Andriamanitra ary tiany mba hiaraka aminy ho any an-danitra sika. Noho izany dia ampianariny antsika ny lalàna sy ny fitsipika mba hasambatra hampahendry antsika ihany koa. Dia andeha sika hisaotra azy no izay fitahiana nomeny sy ny fitiavany izay natolony antsika izay. Akambana indray ny tanana dia ahondrika ny loha akipy ny maso fa hiara hivavaka sika. Andriamanitra rainay misaotra anao zahay no nanomezanao ny didinao na ny lalàna folo ho any zanak'Israely dia ho anay ihany koa amin'izao fotoana izao. Omeo fahendreny izay rehetra mba hitandrina izany didinao izany, mba hahatonga anay ho sambatra, hahatonga anay ho endry ihany koa, hahatonga anay ho salama. Dia izany vavaka izany Jesosy angatahanay amin'ny anaranao. Amen. Ny farana indray fandaharantsika dia azadiny indray amin'ny manaraka fa mametraka amin'ny veloma ho an'ny zaza minoa ny zaza-boto ho an'ny ankizy rehetra dia ho an'ny zoky sy dada sy neny veloma daholo. Fifaliana ho andray rakizy ny miaraka aminareo amin'izao sabata izao. Androany dia amarana ny 3 volana eto isika ary hiaraka midina ny loha hevitra 7 izay manao hoe nahazo fialofana ihany. Ahoana tsara hoe nahazo fialofana ihany. Ny andalan-teny fitadidy dia ao amin'ny Jaona 4:12 manao hoe ao an-trano raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa raha andeha aho dia hanamboatra fitoerana ho anareo. Andeha nge averintsika tsara ao an-trano raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa raha andeha aho dia hanamboatra fitoerana ho anareo. Jaona 4:12. Tanjon'Andriamanitra tokoa ny rakizy ny hanomana fialofana sy toerana mahafinaritra ho antsika ary anisan'izany ny zavatra niseho tamin'ny andro Mosesy. Fanasain'Andriamanitra nanendry tanàna tety sy teroy Mosesy mba ho fialofana sy ho fanavotana ireo rehetra izay nanao fahadisoana tsina. Mino fa hainareo izany hoe manao fahadisoana tsina zany hoe tsy nininana nota zany na nanao fahadisoana kanefa dia vitanao ilay izy dia ho fanavotana anao. Dia nanendry an'izay toeran'izay i Mosesy. Anisan'izay ilay tanàna atao hoe Sekema. Ka rehefa nisy lehilahy iray moa notantarainy tao amin'ny lohahevitra antsika nanao fahadisoana dia nandositra tany amin'ny toeran'io izy. Rehefa mandeha mandositra amin'ny toerana fandosirana tokoa ireo rehetra izay nanao fahadisoana rakizy dia tsy azo atao ninninona intsony izy rehefa tonga ao ary tsy mahazo miala ao izy fa ao zany izy no velona mandritry ny androm-piainany. Raha tsy ohatra hoe maty zany ny mpisorona be. Rehefa maty ny mpisorona be dia voavela tanteraka ny elony ary dia mahazo fahafahana izy afaka miala ao amin'izay tanàna atao hoe tanàna fandosirana izay. Andriamanitra koa dia manomana tanàna fandosirana ho antsika manoloana an'izao fahotana be izay mianjady amintsika eto amin'ity tany ity ankehitriny. Dia hozy izy ianao hoe inona ireny toerana fandosirana ny manin'Andriamanitra ho antsika mba ahafahantsika ho voavony sy voary ny aintsika. Tsy inona izany rakizy fa ny fiangonana. Zava-dehibe tokoa eo amin'ny fiainantsika ny fananana fiangonana ary irian'Andriamanitra isika azoto hakany am-piangonana mba hahatonga antsika ho voaro amin'ny ratsy rehetra, hahatonga antsika hanana anjara amin'ny atao hoe fahafahana sy ny fiainana mandrakizay izay omanin'i Jesosy antsika any an-danitra. Ka ny lohahevitra zany dia mampafantatra antsika fa
manomana toerana fandosirana ao antsika mandrakarifa Andriamanitra dia ny fiangonana. Ho santatra ilay toerana izay homaniny antsika any an-danitra dia ny fiainana mandrakizay. Ko andeha antsika rakizy azoto ho any am-piangonana ka isaina mandrakariva fa rehefa any am-piangonana dia miara-mivavaka dia azo antoka ny fanavotana sy ny fiarovana ny aintsika. Dia ho voaro tokoa ny aintsika dia izao amin'ny andro fahazazantsika izao dia Jesosy omba antsika manokana ho ankizy endry tia makany am-piangonana azoto mivavaka ny ankizy rehetra. Dia izay indray ary dia mirary soanao manentana anao sahady anaraka ny lohahevitra amin'ny 3 volana manaraka. Dia veloma daholo, mirary sabata mahafinaritra, veloma. Miarabantsika tanora zandry indray ary tonga indray ny anjarantsika lesona 17 ihany isika, tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany zany ny lesona 17 izay ho ataontsika androany dia mitondra lohateny hoe anareo mahay rehefa tsy mahatoky an'Andriamanitra ny mpanjaka iray. Andeha ataontsika rantsenjery fa fantatry ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona ary tsy manana valim-potia intsony izy fa adino ny fahatsiarovana azy na ny fitiavany na ny fankalany na ny fialonany dia samy efa levina ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambanin'ny masoandro izy. Mpitoroteny toko 7 andininy 5 sy 9. Hitantsika tao anatin'ny lesona izay nianarantsika fa efa tsy neken'Andriamanitra ho mpanjaka intsony ny mpanjaka Saoly. Tsy niresaka taminy intsony izany Andriamanitra. Nefa izy niady tamin'ny Filistina. Poritra dia poritra izy, tsy hitany intsony izay ho atao. Dia lasa nanita-kevitra izy nandeha nakany amin'ireny atao hoe pahita na mpanandro na tsy haiko hoe betsaka izany ny anarana azo ilazaintsika azy amin'izao fotoana izao. Nandeha atsokosoko tamin'ny andro alina tany izy na dia efa norohany aza ireny olona ireny taloha. Rehefa tonga tao amin'ilay vehivavy izay milaza pahita na ataontsika hoe milaza fa tsy indrin-javatra ireny dia naseny nampiakarina natsoina avy any ambany any satria moa ataontsika hoe avy any ambany any zany i Samuel moa efa maty dia naseny hoe ampiakaro aty amiko i Samuel. Dia inona tokoa endry tokoa fa nisy fanahy mivoaka avy any ambany any dia hoe ny fanahin'ny Samuel hony izay hitadiavany hevitra, hitadiavany vonjy fa sahirana izy amin'ny ady izay natrehany. Iza hoy ianareo no niseho tamin'ny alalan'izany zavatra izany? Mazava ho azy, izay voalazantsika izay mihitsy, Satana no maka ny toeran'ireny olona ireny ary mampiseho fa hoe voaka avy any tokoa ilay olona. Hitantsika tao anatin'ny lesona iny fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany. Hitantsika fa teo no fiafarany tantaran'ny Saoly. Tamin'ny fotoana nandehanany tamin'io toerana io dia ohatrany hoe ny faranany hatreo ny hoaviny mandrakizay. Andriamanitra dia manambara amintsika ao anatin'ny teniny fa ny maty dia tsy mahay manao na inona inona. Ny maty dia tsy misy intsony ny fahatsiarovana azy tahaka ilay nataontsika tsy anjery teo. Dia mampianatra antsika izany ny lesona antsika tamin'ny herinandro iny fa tsy tokony hisy atahorantsika ny amin'izany ary tsy tokony hila saina amin'izany akory ary isika. Rehefa misy ny olana dia amin'Andriamanitra isika no tokony hiazakazaka sy hidodododo ary ho fadintsika lavitra mihitsy ny mila hevitra amin'ireny hoe milaza ho tsindrin-javatra ireny. Hitantsika fa tsy nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra i Saoly ary very tanteraka teo
ny fiainany. Amin'izao fotoana izao dia maro koa ny karazana izay asehon'ny satana amin'ity le hoe filalaovanangatra sy ny hoe fampiakarana fanahy ity. Ao ireo fietsehana isan-karazany, fialam-boly isan-karazany toy ny hoe magia, ny fampisehoana hery mihoatra ny herin'olombelona izay alefana any anaty sary mihetsika, sary miaina ireny ary dia sainy hoe isika omena ny ankizy, omena ny tanora mba hahatonga antsika hieritreritra fa mbola velona ihany ny maty. Fandrika satana efa hatramin'izay izany. Tamin'ny vao namitaka ny Adama sy Eva izy dia efa nilazainy fa tsy ho faty tsy akory ianareo. Fandrika efa nataon'ny satana hatramin'izay izany. Mangatanin'Andriamanitra mandrakariva mba hafantatra ny marina foana isika tanora ary hanavaka ny tsara sy ny ratsy mba tsy ho voavitaka satana. Mino afana indray fanapa-kevitra tsara isika tamin'ny herinandro iny mba hiala nyreny fandrika izay ataon'ny satana ireny, mba hanaiky ny fitarihan'Andriamanitra ary tsy heritreritra akory hoe na fianakaviana ary-maty mbola afaka hanampy ihany. Andriamanitra irery no afaka hanampy antsika. Dia mirary soa ny tanora zandry indray amin'ny manaraka indray eo. Amin'ny fifaliana indray no hiara-panan'ny tanora mantoanto natratra izao lesona farany ao anatin'ny 3 volana izao izay nresahantsika ny amin'ny hoe manan-danja ny ankohonana. Ny tsenjery dia hitantsika ao Mateo 7:20 andeha iarahantsika mamerina izany. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala ny me zavatsoa ny zanakareo, tsy mainka avandra ianareo izay ny an-danitra no hanome zavatsoa ho an'izay rehetra mangataka aminy. Misy mahafantatra ny anaranao. Izay ilay tantara hitantsika tao anaty lesona tamin'ny herinandro iny, tantaran'ny Peter izy io. Izy dia tany Kostany nipetraka ary namela ny feon'Andriamanitra hitaridalana azy izy teo amin'ny fiainany. Indray andro tokoa mantsy raha tratrariva izy andeha hody any amin'ny toerana izay nisy azy, dia nandeha tamin'ny lalana anankiray izay efa lalana efa nahazatra azy. Nisy alahalana an-javidy ny toerana izay nizorany ary nisy ihany koa lavaka fiadiana sokay izay lavaka lalina tokoa. Maizina dia maizina ny andro, tsy nisy kintana, tsy nisy volana niseho tamin'io fotoana io fa tena maizina tokoa. Rehefa nandeha i Peter dia nieritreritra izy fa efa mahazatra azy ny lalana tsy tokony hisy olana. Ny feon'ny rivotra, feon'ny zavamaniry mikasokasoka no mba reny teny an-dalana teny. Rehefa nandeha nefa izy dia nisy feon'andodina niantso azy hoe Peter, dia nierika izy ary nanontany hoe iza moa izany? Dia avy eo nefa tsisy namaly. Nandeha ihany izy dia ohatrany nandodina mafimafy kokoa ilay feo ka niantso indray hoe Peter. Dia nijanona izy dia nanontany hoe iza ary izany miantso azy izany? Nierikierika izy tsy nahita. Tamin'izay indrindra nitafotohana izy. Dia rehefa nandohalika tafotoana tamin'ny tany teo izy dia nitsapatsapa amin'izay ny tanany ary tamin'izay vao fantany fa efa lavaka lalina fiadiana sokay no teo alohany teo. Izany hoe raha tsy niaino ilay feo izay niantso izy ka tsy nanohana ilay feo izay niantso dia azo antoka fa latsaka tany anaty lavaka tany izy. Niantso azy Andriamanitra tamin'ny anarany mihitsy no niantsoan'Andriamanitra azy. Tady ity koa ry tanora mantoanto fa isika tsirairay dia fantatr'Andriamanitra. Izy ny namolavola antsika, izy ny nanamboatra antsika, mahafantatra ny anarantsika tsirairay izy, mahafantatra izay mampalahelo antsika, mahafantatra ny mahafaly antsika, ninona zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia taddio fa tian'Andriamanitra ianao ary fantany ny anaranao ary karakarainy amin'ny fomba manokana ianao. Mihevitra ny mombanao mandrakariva ilay Andriamanitra izay tianao. Rainao izy, zanak'Andriamanitra ianao. Ahoana tokoa moa no ilazana fa zanak'Andriamanitra isika? Ankohonan'Andriamanitra isika rehefa manaiky an'i Kristy. Rehefa manaiky isika ho tonga zanany dia tafiditra ao anatin'ny ankohonana isika. Ary rehefa zanak'Andriamanitra isika dia manana ny tombontsoa rehetra amin'izany hoe zanaka izany. Tompon'andraikitra nefa isika amin'ny fanehoana amin'ny manodidina antsika fa hoe zanak'Andriamanitra. Tsy ianao izay hanala baraka, ny anaran'ny raintsika isika dia ny anaran'Andriamanitra izany, fa anao ny sitrapony sy ianao izay hanomezana voninahitra azy
amin'ny zavatra rehetra. Ilayntsika zany ny afifandraisana akaiky amin'io Andriamanitra io, amin'io raintsika io a, mba halalantsika ny sitraponiny amin'ny fiainantsika. Ilayntsika ny manaraka ny teniny rehetra sy ny baikony rehetra izay voalaza araka ny soratra masina. Misy andininy maromaro, misy toko maromaro ao amin'ny soratra masina ao izay manory lalana antsika ny amin'ny tokony izorantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Tadidio fa manan-danja ny ankonana ary eo anatrehan'Andriamanitra dia tena zava-dehibe tokoa izany ankonana izany. Zanak'Andriamanitra isika dia ny rariana dia izao hoe engany isika mba hivelona isan'andro isan'andro aneo mandrakariva izany toetra ny raintsika any an-danitra izany ho voninahitr'Andriamanitra. Izy ilay miahantsika, ilay mikarakara antsika, isika na dia ratsy aza dia mahalala nome zavatsoany zanantsika. Maika vaho sy fanindraina ireo izay any an-danitra manome zavatsoany izay rehetra mangataka amin'izy. Dia mirary so ny tanora mantoanto rehetra indray ary ho amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray. Velome! Dia faly hatrany a ny tenanay miaraka amintsika mpanaraka ny Radio Zis sy mpanaraka ny pejy Facebook ihany koa izay ao anatin'ny 914. Manasa antsika naraka hatramin'ny farany lohahevitra ho an'ny zatovo ary araka ny fantatsika moa zany a dia ity sabata ity no 3 volana farany a izay nandiny antsika lohahevitra lehibe anankiray maromaro ary dia farana zany izy androany ary dia misy 3 volana vaovao indray ho avy a afahantsika mandinika lohahevitra hafa ihany koa. Ny fandrina dia izao hoe ny lesona na ny lohahevitra izay ny rahana ny dinidinika dia mba ho maro amin'izy ireny anie ny ho voatahirintsika ary nanaovantsika fanandramana niaraka tamin'Andriamanitra. Tsy misy tombontsoa azo mantsy ny amin'ny fianarana toy izao raha toa ka tsy misy ny fanandramana sy ny fampiarana. Ka dia izay indrindra no irariana hoe ny lohahevitra izay no resahantsika hatramin'izay ny mba nanaovantsika tsiraray avy fanandramana sy fampiarana mba tsy hoe fahalalana fotsiny. Ho faranantsika ara ny ity 3 volana ity amin'ity lohahevitra anankiray ity manao hoe ianao aloha. Rehefa jerena ity hoe ianao aloha ity a dia miresaka toetra izy ity. Toetrako, toetranao, ianao aloha. Manao ahoana ny toetrantsika? Isika manam-pikasana ho any an-danitra tsy afaka hiditra any an-danitra amin'ny alalan'ny toetrantsika fa tsy maintsy ny toetra ny Jesosy, tsy maintsy ny toetra ny lanitra no entintsika miditra ny lanitra. Izay ity lohahevitra ity a dia andeha iarahantsika mamaky avy hatrany ny andininy fototra ao amin'ny Korinthiana 2:10, andininy 5. Korinthiana 2:10, andininy 5 dia toy izao voalaza: fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana anohatra ny fahalalàn'Andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Izay ilay andininy fototra. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izahay atsangana anohatra ny fahalalàn'Andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Izany hoe misy zavatra tsy maintsy ataontsika izany dia ny fandravana. Inona ilay ravaina? Fisainana sy zavatra avo. Fisainana sy zavatra avo izay atsangana anohatra ny fahalalàna an'Andriamanitra. Izany hoe araka ny efa noresahantsika teny aloha dia misy toetra tsy maintsy ravana. Misy fisainana tsy maintsy potehina. Satria misy toetra sy fisainana izay atsangan'ny olona anohatra ny fahalalàna an'Andriamanitra. Ohatry ny ahoana ary izany raha tena resahantsika mivantana eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Reto ny zavatra tokony ho ravana. Ny resaka firiariana. Firiariana. Ny firiariana dia fiverantena ho manana tombam-bidy ambony. Ilay firiariana izay manana hevitra hoe manana tombam-bidy ambony dia tsy ilaina izany eo amin'ny fanaran'Andriamanitra. Izany ilay zavatra atsangan'ny olona tokony ho potehantsika.
akoatran'izay ny friariana dia fanandratantena ny manandra-tena zany a sy ny mihevitra ny tena ho manana tombam-bidy mihoatra noho ny hafa ny fiveran-tena ho zavatra ny fahatsiarovan-tena ho ambony mihoatra noho ny hafa zany toetra zany ilay resantsika hoe tsy afaka miditra ny lanitra isika raha izany ny toetra nanantsika fa tsy maintsy manana nantsona hoe fanetretena isika ho resantsika rehefa avy eo ny fanetretena fa reo zany lay hoe ravana fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra zay atsangana mety ananatsika izany ary tsy mitondra fombiazana ao antsika ary mbola fikiritsika dia mety avery atsika mihitsy tsy toetra ny lanitra izany zay le hoe ianao aloha zay le toetra eo koa ny fanirian-daza ambition faniriana fahefana arena sy voninahitra rehefa zany ny faneriana lalina ao anatin'ny olona anankiray dia mila ravana koa zany satria tsy tokony ho faniriana ao anatintsika mihitsy ny alaza mety hiteny ngamitsika hoe gaona koa ary zaniko tsika raha tiatsika mihitsy zany za zany tsy hiriana lalina fa ho any zanak'Andriamanitra zany dia tonga ho azy tonga eo amin'ny fiainanao zany ny fahefana dia tsy hiriana fa rehefa ilaina tokony hanananao zany dia homen'Andriamanitra anao azotsika ve le resaka ny arena sy ny fahombiazana rehefa ao amin'Andriamanitra ianao a dia tsy tokony ho faniriana lalina zany fa tonga ao aminao zany le izy mantsy rehefa lasa faniriana lalina dia indraindray tsika mananao foana inona ary zay zany no fantana mipetraka inona ary zany a ny tokony atao ny tokony toetra ananatsika dia ny fanetretena ny fanetretena dia zao toetra tsy dia tia manandratra loatra ny fahaizana sy ny fananana ny fahaizanao sy ny fanananao ny olona manetretena dia tsy manandratra an'izany tsy maneho an'izany izy fa izy dia miaina amin'ny fahatsorana ary tsy misehoseho ary tia manompo itoetra nresantsika farany teo io no itoetra tokony ananantsika ka hatonga antsika lasa mamabo ny hevitra rehetra manaiky an'i Kristy voalohany zany ilay toetra voalohany ravaina ilay toetra faharoa tokony ananana ary ambolena dia ny fanetretena izany manira mba ho azontsika izany resaka izany ka ny fireharehana sy ny fanerian-daza sy ny sisa aoka re ho arodana izany fa ny fanetretena no aoka mba ho ataontsika antombavaka toy izay ary ny loha hevitrintsika irariana mba anao fanandramana any amin'izany ianao ekena hoe niady amin'ny tena no mafy indrindra kanefa irariana mba andresy isika tsy izay tianao fa izay tiany Jesosy brasoary mbola isorantsika lehibe any Andriamanitra nanome antsika ny sakafo ara-panahy ireny ary isorantsika ihany koa ireo namantsika izay nanaiky hitondra ireo lesona ho antsika tsirairay avy maraka ny sokajy-taona tsirairay avy kanefa raha tsaroantsika dia misy ireo mbola tsy nahazo ny anjarany kanefa noho izany indrindra dia samy mandray ny anjarany avokoa ny tsirairay avy amin'ity fotoanany sabata ity ka hitotra eo amin'ny leson'ny tanora zokony isika sy ny lehibe kanefa meloha izany indrindra dia anaraka hira iray isika tsirairay avy Sosio tembola miurina chani sachi ananu
sosio miurina mafy mifanantenanay jesosio hoany aminao zay nitokizay nomena hoairy jeso finikio mafitsy very satria anano nilaza fa hoe andeaka hoavy anao ka handray anay hoany andany zany namboarinao mbahoanao manatena mifiavianao ry jeso hoavianao jeso tsy hoela intsony hoavianao jeso hoany aminao zay hoavianao jeso tsy hoela intsony hoavianao jeso hoany aminao zay falomeravantsika tsy ry avindray na tratra ity sabata masina ity ary maniry hatrany ny fitahian'andriamanitra ao amintsika dia mba tsisy ho diso anjara amin'izany ny ankonana tsy ry avy fa indrindra moa isika tanora zokiny izay miaraka mamintina miara-mamerina ny lesona farana tokoa mantsy n'ilay telovolona izay ny rahantsika nianatra ny amin'ireo fitsipika ara-baiboly momba ny firaisana ranofo dia indro isika efa tonga eo amin'ilay loha hevitra fahatelo ambin'ny folo ao anatin'izay 3 lesona ny resaka ny amin'izany fitsipika ara-baiboly momba ny firaisana ranofo izany ka ilay manao hoe ny fahadiovana niara-nianatra isika ka niarana fantatra fa ny kortianina voalohany toko fahenina dia ny andininy fasivika hatramin'ny faharoapolo no andiny tsoratra masina fototra izay niorenana izany loha hevitra mahakasika ny hoe ny fahadiovana izany ary ny tsiraray moa dia efa samy nisafidy andininy anankiray ho ataony tsy anjery dia tsara indrindra raha mamerina an'izany ary fotoana mety izao anaovana azy ka andeha hoe samy ameriny azy zay ve eny ary ny fahadiovana rehefa nianatra isika dia niaraka nahita tao anatin'ny lesona fa tsy fahendrena mihitsy ary tsy tokony hananana fotsiny ny fahadiovana fa fiara-miasa sy fitambaran'ny lafiny ara-batana ara-tsaina fanahy ny fihetseham-po ary indrindra moa ny fiainana ara-pananahana ampirindrana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia nampianatra antsika ny lesona mba hanana fisainana feno fahadiovana izay mafoaka n'izay lafim-piainana rehetrarehetra izay ary indrindra moa araka izany resahana izany ny fiainana ara-pananahana rehefa mianatra ny ten'Andriamanitra moa isika dia mahita fa raha ara-paminaniana izany ny vehivavy ao dia hanehoana ny fiangonana ary sary anohatra ny nasehon'ny bokin'ny apokalipsy ny amin'ny fiangonana na hoe vahoaka anankiray izany izay nanana fahadiovana nanoloana ny vanim-potoana rehetra teo amin'ny tantara dia tsonantsika izany satria amin'ny tontolo misy antsika ankehitriny indrindra moa tontolo izay manomevahana ny firaisana ranofo fo amin'izao fotoana izao ity dia lasa manery antsika manodidina ny fahalitoana isan-karazany manomboka ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia misy ohatra tsara nefa ny amin'izany hoe manana fahadiovana izany dia ny nampianaran'ny lesona antsika amin'ny filaza mandidy mivantana mihitsy dia tonga dia hoe mandosira ny fijangajangana izay fahalitoana eo amin'ny tontolo misy antsika amin'izao fotoana izao ary araka izany resahana izany dia hoe filaza mandidy mihitsy no ilazana azy fa tsy hoe atao torohevitra fotsiny ka hiantsona antsika satria baiko
entitra avy amin'andriamanitra mihitsy fa nomeny tamin'ny alalan'ny paoly manambara fahamehana mihitsy izy io ary maneho ny fihetseham-pon'andriamanitra maika ampialantsika amin'izany fahalotony zao tontolo zao zany ka hidirantsika sy ananantsika fahadiovana de hoe manjosira ny fijangatsangana ohatra anankiray hitantsika ny amin'ny josefa izay nahatsapa hoe ratsy lehibe izany ary noho ny fifandraisany tamin'andriamanitra de afaka nitsoro izy ka nanohitra n'izany fijangatsangana izany de ohatra anankiray izay azontsika laintahaka somatsara mihitsy ny amin'ny fiainany dia afahantsika makatahaka mba hananantsika fahadiovana koa ary zay moa ny tarian'ny lesonantsika hoe raha mandositra isika de aiza no mandositra mankany amin'i Jesosy ary ninninona zany ninninona torohevitra na inona zavatra ho ataontsika de tokony mba andehanantsika hoe any amin'i Jesosy ny mandositra sy ny toerantsika ifandray aminy de zay ihany tokony hafarany zay rehetra tanterahantsika manoloana an'izany de zao nisy torohevitra ny anarana tanatin'ny lesona na toro antsika fa tokony ho fehezina ny ainao jery manampy atsika ny fanatanjahantena ny anarantsika teo ihany koa fa ny karazanamana sy ny fiaramonina de tena misy fiatraikany eo amin'izay hitondrantsika tena ho madio sy ny hoe mety ho lasa tsy madio zay ary ny anarantsika natoro mihitsy ny hoe tsara indrindra ny fanaovana tsy anjery ny tenin'andriamanitra ka manoloana ny toejavatra rehetra de mamerina ny tenin'andriamanitra isika fa indrindraindrindra moa de ny vavaka no manatanjaka ny fanahy ary ny fandosirantsika makany amin'i Jesosy amin'ny alanany vavaka indrindra de tena amin'ny fotoana rehetra de azontsika tanterahana na inona olana ara-panahy ihany koa atrehantsika de azontsika ataony mandositra ny aminy satria Jesosy anie de olona tahaka atsika ary Jesosy anie de manampy zay rehetra mangataka aminy Jesosy no ohatra tsara indrindra ho atsika de andeha anatona azy de zao nresantsika tanaty lesona hoe tsisy maharatsy ny fanirinana manoloana n'izany rehetra resahan'izany fa saingy zao raha hoe ho amin'ny tanjona tia tena sy ho amin'ny tanjona feno fisalasalana ny amin'ny tenin'andriamanitra sy ny amin'ny fiarahantsika amin'andriamanitra de zay izy ny ratsy indrindra ka miantso atsika andeha hitoetra amin'ny fahadiovana andeha handositra ny fijangatsangana ary andeha handositra ao amin'i Jesosy fa tsy misy mantsy tetika na koa ezaka na koa famendrehana mety azona fahadiovana fa ny fanoloran-tena sy ny fahavonona naraka n'ilay zanak'ondry n'aiza de Jesosy Kristy io sy naoviana raroviana na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana no ahazona an'izany ka Jesosy manome toky atsika Jesosy no vahaolana tsara indrindra ho atsika farany ry tanora zokiny namana maranantsika nyty lesona atao anatin'ity telo volana fahatelo ity de zao hoe azo atao ny manabe ny tanora ankehitriny mba hanana tanjona ambony sy masina satria mpianatra ao amin'ny sekolin'ny Kristy isika mianatra lesona isanandro avy amin'ny Kristy ilay mpampianatra avy any an-danitra de zava-dehibe zany zay rehetra ny anarana tanatin'ny telo volana de enganye mba ho tsapantsika tsara ny mazava-dehibe an'izany fitandronan'ny saina no madio izany ka tsy hidirantsika amin'ny fisainandratsy na hoe ahatonga antsika ho latsaka amin'ny loto zay ataon'ny satana anakiviana sy ampitehana ny fiainantsika fa mba hitandro ny fanahintsika tsy ho voaloton'ny fanao ambany rehetra isika ary anankiray ao anatin'izany ny firaisana ranofo meloan'ny fanambadiana sy rehefa manatokantrano ka ivelan'ny fanambadiana de andeha hitoetra amin'ny fahadiovana tsy anaiky ho tratry ny fahalotona fa Andriamanitra mantsy no manome toky atsika fa afaka mitarika atsika mampitoetra atsika ao anatin'izany mba handositra eo amin'ny Kristy ilay fialofana ho an'ny mpanota rehetra ne isika de ho tafatoetra madio ho tafasaraka amin'ny fahalotony zao tontolo zao mirary sabata feno fitahina ho antsika tsirairay avy ary maniry ihany koa hoe zay lesona rehetra niraisina tanatin'ny telo volana de izy vokatsoa indrindra amin'ny fanatona antsika ny Kristy ampitoetra antsika kaiky azy kokoa de maniry fiaraha-mianatra hitondra fitombona ho amin'ny an-trano ho amin'ny lesona manaraka indray samiary dahin'Andriamanitra faly tafahoana aminao ampiaino ajaina sy pijery ajaina indray atao anatin'ny fandarantsika ary manasanao anao jeritodika ny herinandro fahatelo ambin'ny folo tamin'ilay loha hevitra lehibe hoe mitsahatra ao amin'i Kristy ny lohatentsika de ny hoe ilay fitsaharana faratampony toe-javatra anankiray izay tena mahavelombolo ary mahatonga ny fanantenantsika hivelatra indray amin'ny tena izy ka hatonga antsika ho tafajoro izany loha hevitra izany koa rariny sy hitsiny raha toa ka anokanantsika fotoana ny anasongadinana ireo FTB izay hita nandritra n'izany herinandro izany melo izany nefa dia fifaliana ho any manasanao
hiaraka ivavaka. Raha inay tsara ho misaotra satria noho ny famondramponao sy ny fitiavanao dia manana an'izao tombontsoa zao zahay afaka mianatra ny teninao eto. Avelao ny elokay azavao ny sainay ary mitenena fa vonina iaino zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Azontsika atao ve ny anana fitsaharanao amin'i Kristy ao anatin'ny tontolo-kevitry ny fahoriana, ny alahelo, ny aretina, ny fisaonana sy ireo endrika fahasahiranana isan-karazany zay miseho lany eo amin'ny fiainantsika. Izany no fanontaniana mipetraka eo alohantsika tsirairay avy androany. Ao amin'ny Korintana voalohany toko 4:5 dia izao no fanambarany ny apôstôly Paoly. Korintana voalohany toko 4:5 fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola ren'ny sofina naniditra tao amponin'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Mpiara-mianatra namana, nisy mpino marobe teo alohantsika ny andrandra fatratra ny maraina ny fanantenana dia ny fiavian'i Kristy fanondrony izany. Fantatra izy ireo tsara fa hamarana ny fahoriana, ny alahelo, ny fanaintainana, ny ranomaso, ny fisaonana, izany fotoana lehibe sy manetriketrika izany ka dia nandrandray ny fatratra nandritra ny fotoana nahavelomany. Indrisy nefa fa nopahoan'ny fahafatesana izy ireny ary efa mandry ao amin'ny vovoky ny tany ankehitriny. Isika ihany koa eto an-tany fiadiana dia mbola mandalo an'izany fotoan-tsarotra izany, mandre ireo loza isan-karazany na ny aveto an-toerana na ireo maneran-tany, mahita n'ireo tsirariny zay mianjady eny anivon'ny fiarahamonina zay misy antsika, zay miteraka fahoriana, miteraka fahatsompanantenana, miteraka alahelo ho an'ny maro isan'andro isan'andro. Mbola azontsika atao ve ny manana fitsaharanao amin'i Kristy ao anatin'izany tontolo-kevitra izany? Eny ny valiny rehefa mijery ny ho avy isika, koa izy ny apôstôly Paoly hoe mijery ny tsy hita izahay, dia any ambadika ilay fahasahiranana sy olana zay iainantsika amin'izao fotoana izao no tokony hiantefany ny masontsika. Ary efa nandramany ireo mpinotaleontsika izany ka nahitan'izy ireo fahombiazana. Raha isika ohatra ny apôstôly Jaona, ilay velona farany indrindra tamin'ny mpianatra Jesosy ary nogadraina tao amin'ny nosy anankiray antsoina hoe Patmo, zay tanàna feno aram-bato, mitoka-monina ary lavitra n'ireo avatiana. Azony natao ve nahita fitsaharana tao amin'i Kristy tao amin'izany toerana izany? Eny ny valiny. Ary akoatran'izay dia niasa tamin'ny alalany mihitsy Andriamanitra nanome fahitana azy ny amin'ny zavatra zay tranga aty amparany, ka dia nasehony azy tao anatin'ny boky anankiray dia ny boky ny Apokalipsy, ireo fandimbiasan-javatra zay tsy maintsy hitranga amin'izao andro farany izao, zay hifarana amin'izay voalaza amin'ny Apokalipsy toko 2:20 ny andininy voalohany sy ny faharoa, zay manao hoe ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, vaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ry mpiara-mianatra namana, nanana tombontsoa ty apôstôly Jaona ity, nanambaran'i Jesosy ireo fahitana rehetra ireo. Rehefa mamaky ny Mateo toko 4:20 isika dia misy fitanisan-dran-javatra zay nataon'i Jesosy ao, zay maneho ny fotoan-tsarotra farany zay ho lalovan'ny mponiny tany, araka ny fanontaniana zay napetraky ny mpianatra manao hoe ambarao aminay zay ho famantarana ny fiavianao. Dia nilaza Jesosy ny amin'ny 7 zany misy an'izay teny zay, lazao aminay izay andro atongavan' zany ary zay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Mateo 4:20 ny andininy 7. Dia nitantarain'i Jesosy ireo toe-javatra ireo. Rehefa jerentsika amin'ny atsipiriany ny fahatanterahany zany dia efa miseho
any amin'ny toerana maro samihafa hitany masontsika sy reniny sofintsika reo trangan-javatra rehetra ireo. Ny zavatra tsara ho fantatsika nefa de zao tsy mpitazana fotsiny ao anatin'izany toejavatra sarotra izany sika fa mpandray anjara, ary mpandray anjara zay mavitrika mihitsy a milaza sy mampiomana ny olona fa ireo trangan-javatra ireo anie de tsy inona fa fambara ny amin'ny fahatomorany fiafarany zao tontolo izao. Manana andraikitra isika, napetraka Andriamanitra eo antsorintsika de ny andeha ilaza izany vaovao mahafaly zany, ka anomana ny mpiarabelona amintsika, ny manodidina antsika, ny akaiky antsika mba ho vonina amin'izany fotoan-dehibe izany. Ao anatin'ny toejavatra zay iainantsika, isan'ny manahiran-tsaina ny olona ny famelezan'ny fahafatesana. Misy olona tsy ampopozina akory, tampoka. Misy ny marary mandritra ny fotoana vitsivitsy, ao reo efa marary ela, paony zany fahafatesana izany. Dia verevitra ny maro, ahoana no iatrehana ny fahafatesana. Zay na de efa iandrasana sy iomanan'ny maro aza dia saika mbola mampangirifiry foana rehefa mitranga eo amin'ny fianakaviana akaiky izany. Manana fanantenana ny amin'izany fahafatesana izany ve Andriamanitra? Eny ny valiny. Ary mamaky ny Jaona 1:40, ny 1:40 isika. Dia milaza Jesosy rehefa nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy fa tsy maty Lazarosy fa matory, ary handeha hamoa azy izy. Ry mpiara-mianatra namana, toromaso no anoar'Andriamanitra ny fahafatesana. Ho andreo zay mino an Jesosy dia fotoana anankiray andalovana izany, mikipy ao anatin'ny maizinao ilay mpino ka rehefa ifoy izy indray andro any dia ny fahitanan'i Jesosy nanangana azy indray no trangan-javatra manaraka ho hitany. Zany hoe ao anatina tontolo anankiray toromaso lalina zay tsy hahafantarany na inona na inona sy tsy hananany fahatsapana ny olona maty. Fatsoana zany ny fiheverana fa ny olona maty dia eo anilan'Andriamanitra, na ny am-paradisa ozy izy ny fiteny mazatra antsika. Fa ny olona maty dia mandry eo mivovoky ny tany, matory miandry ny fananganana azy. Ary zay no fahasamihafana misy eo amin'ny olona mino sy ny tsy mino. Ny mino dia na maty aza, ny fanantenany de zao ho avy Kristy hanangana azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ary faniriko raha nananjara amin'izany isika rehetrarehetra. Ny apôstôly Paoly ihany koa dia nanandrana zany hoe mitsahatra ao amin'ny Kristy zany, ary nampiasa mihitsy izy ny voambolana hoe mifaly raha mamaky ny boky ny Filipianina isika. Ny Filipianina zay misy toko anakiefatra mampianatra antsika ny amin'izany fifaliana izany. Ny apôstôly Paoly dia mamerimberina imbetsaka ny teny hoe fifaliana amin'ny epistiliny zay nisoratany, zay tao mifanohitra amin'ny zavatra ny ainany satria saiky fotoan-tsarotra sy fahoriana no ny aretany ty apôstôly ity rehefa nandray fanapaha-kevitra iandany amin'Andriamanitra izy. Kanefa mahafinaritra fa ao anatin'ireo toko efatra ny bokin'ny Filipianina zay epistily nosoratany dia miresaka ny fifaliana ao anatin'ny fizahn-toetra izy ao amin'ny toko voalohany. Ny toko faharoa dia miresaka ny amin'ny fifaliana ao amin'ny fanetretena izy. Ao amin'ny toko fahatelo dia fifaliana ao amin'ny fahafoizan-tena, ary ny toko fahaefatra dia ny fifaliana ao amin'ny fankasitrahana. Fifaliana naverimberiny mandrakariva izany. Ao amin'ny fahaefatra amin'ny Filipiana toko fahaefatra dia misy andininy anankiray malaza manao hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo, eny ho izao indray mifaly. Ahoana ary no ahafahantsika mifaly na hoe mitsahatra ao anatin'ireo ndraisantsika teo hoe fahoriana, alahelo, tebiteby, fahasairanana isan-karazany, famoizana olon-tiana, zay no paony fahafatesana. Ry mpiara-mianatra namana, ny fibanjinantsika ny ho avy, ny mahatongotra ilay fanantenana sy ny fahafahantsika mahafantatra fa miay atsika Andriamanitra, izany no hany fanantenana sy fiononana ao antsika ka hiteraka fifaliana ao anatin'io fotsika kely zay feno tebiteby io. Tsy manambary Paoly eo amin'ny andalateny zay nisoratany fa tokony hifaly mandrakariva ao amin'ny fizahn-toetra hatrehensika, fa hoy izy hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo. Ninonina toejavatra sy fitsapana atrehintsika ankehitriny
ary raha mitoetra ao amin'andriamanitra isika ao amin'ny fahatsarany sy ny fitiavany ary eo misorona nataony ho antsika teo amin'ny azo fijaliana dia afaka mifaly ao aminy ary ahita fiadanana ny fanahintsika izay reraka. Ry mpiara-mianatra namana, samy maniry valy ny aingana sy mivantana isika rehefa mivavaka ary ilay mpanahokivy rehefa mitaredretra zany valim-bavaka zany na miseho amin'ny endrika tsy araka ny nanampoizantsika azy zany vavaka izany. Zao nefa tadidio fa Andriamanitra dia anatanteraka ny sitrapony zay fantany fa ahasoa antsika. Aoka ho lesona ho antsika ny fanandraman'i Jesosy tao Getsemane manao hoe aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Ho avy Jesosy hamonjy antsika tsiraray avy, ampifaly antsika ary anafy antsika ny tsy fahafatesana, isokatra ny fasana ary ivoaka avy eo ampasana ny maty, ikikika manao hoe ry fahafatesanao aiza ny fandresenao, ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao. Ivoaka avy eo ampasana ireo malalantsika zay natory tao amin'i Jesosy ka hitafy ny tsy fahafatesana intsony dia hiara-mandova amintsika ny fiainana mandrakizay. Izany no faratampony ny fitsaranao amin'i Kristy. Mety misy fotoa zavatra maro samy mihafa zay mandalo kanefa tadideo fa mielina ihany zany fa Jesosy amin'ny fotoany dia ho avy hiverina indray araka ny fampanantenana ataony amin'ny jaona toko 7:10 dia ny voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo milaza fa amboatra fitoerana ho antsika izy dia ho avy indray ka andray antsika ho any aminy ka izay toerany no hitoerantsika ihany koa. Hivavaka isika. Misaotra tompo no ny teninao zay miantefa amin'ny fona itsiraray avy, mamelona ny fanantenanay, mampitraka anay manoloana ny toejavatra sarotra zay andalovana ary manome tokana ihany koa fa mielina izany rehetra izany fa ny mandrakizay dia efa homaninao anay tsiraray avy. Misaotra no ny afatra zay nampitainao tamin'ny alalan'ireo mpanomponao izay nanao fanandramana tsara niaraka taminao ka nahita fiononana, nahita fiadanam-po, nahita fifaliana mihitsy aza tao anatin'ny fotoan-tsarotra. Tompo aoka ho aminay ihany koa izany toe-po sy toe-tsaina izany ka na inona zavatra miseho hifikitra aminao zahay, hanantenanao zahay, atoky anao zahay ary ho avy anao handray anay ho any aminao. Zany no faniriana faratampony reto mpiara-mianatra ireto koa dia tonony sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana zay anatanterantsika ny fanatitra ny sekoly sabata isika koa fifaliana ho anay ny manasanao mpiombona anjara amin'Andriamanitra, mpiara-mio manantoka amin'Andriamanitra amin'izany fotoana sarobidy izany, raiso ny fitehirizan-drakitra, raiso ny poketra, sokafy ny paosy, andehantsika n'olo tena hiara-miasa amin'Andriamanitra. Ty feokira ty no antsika manatanteraka izay fotoana izay dia isy fiara-mivavaka rehefa avy eo. Misaotra tompo noho ny fotoana sarobidy zay nomenao nahafahanay nanokatra ny fonay ka nahafantaranay fa nofidina ho mpiara-miasa aminao zahay, tsy noho ny fahamendrehanay, tsy noho ny fanananay fa noho ny famindramponao. Misaotra fa afaka nanolotra izahay ta io zany mba ahavita ny tandrify azy eo amin'ny asa zay nokendrenao ary hitondra fifaliana ho anay any ny vokatra teraka izany dia ny ety an-tany ka ahatonga ny fanjakana ho tonga faingana araka zay nokendrenao raha teo. Mino sy matoko izay fa ampy mizara ho anay rehetra ny fahasoavanao koa aro-tsay aminay zany mba hahafahanay manao bebe kokoa amin'ny fotoana ho avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
ireo mpiaramiasa rehetra zay nandray anjara teto androany a mampita ny firarintsoa manao mandra-piresaka mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray samy io tain'andriamanitra sika mianakafy. Ankafaliana mandrakariva ary mpiray fanantenana malala no hiara-banantsika indray any atokantrano any amin'ity sabata maraina ity. Mbola ny departementany fahasalamana sy ny fahalalana ony mandrakariva no mitondra ho antsika indray famelabelarana makasika ny fahasalamana. Ampatsiahivina ombenombeny fa makasika ny atodoa no loha hevitra lehibe zay jerevantsika atoato aloha. Maninona moa ny atodoa satria ny atodoa no lay unité centrale ngeda be afahantsika mandray fanapahan-kevitra ny amin'ny hoavintsika, afahantsika mandray safidy ny amin'ilay fanandraisana fanomboaka se farany ozy izy tsika zay ary io moa zany de anisa lasipatra indrindra ataon'ny satana ka izany no antony izao famelabelarana izao indray. Ka de hojerentsika androany zany makasika an'ilay fikorotanana atao hoe anorexie nerveuse sy dépression. Inona moa ny atao hoe anorexie nerveuse? Izy ity zany dia fikorotanana ara-psikolojika zay matetika mpahazo ny tanora izy io, izay mifototra amin'ny tsy fetezana mihinanana sakafo mba afana miena zany iendanja, nefa izany zavatra etra zany de atao amin'ny fomba miompampana. Ahoana ary ny fomba hisoroana anty atao hoe anorexie nerveuse ity? Madidina ny sakafo ihany moa zany ny matetika ny olana rehetra eo amin'ny tsy fahasalamantsika. Ka mba hisoroana izany zany de tokony ny fomba sakafo zany de voalanjalanja sy ara-dalàna hatramin'ny fahazazany ankizy. Ny sakafo ihany koa de tsara atao mifototra indrindra amin'ny zava-maniry. Ary tokony ho fadina ny sakafo eny amin'ireny atao hoe fast food. Matetika moa tsika de ohatrany hoe tia miaraka ny ankizy mitondra ny ankizy eny amin'ireny sakafo ahitana tsakitsaky isan-karazany tahaka ny hoe sandwich, chocolat, zavatra mamy isan-karazany toy ny glasy. Ka reny rehetra reny zany mba afana misoroana antiana atao hoe anorexie ity nerveuse ity de afadina ny mandeha sy mihinana any amin'ireny toerana fisakafoanana toy ireny indrisy. Ny ampitomboina nefany amin'izay fotoan'izay kosa de ny sakafo mifototra amin'ny hoe hydrate de carbone, tsy le sucre rapide zany fa ireo siramamy zay mandeha tsikelikely miparitaka any amin'ny vatana zany de toy ny mofo ny karazana paty alimentaire isan-karazany ny ovy ny voamadinika ary ny vary ihany koa. Ary ahena na fadina zany ny siramamy fotsy, hitatsika efa miverimberina foana ity siramamy fotsy ity zay manimba be de be tokoa ny atodoantsika izany. Ny ahena ihany koa na fadina ihany koa raha azo atao ny matavy ary ny son de blé zany. Jerevantsika indray manaraka ny loha hevitra anankiray ny fikorotana anankiray zay efa henontsika matetika izy ity de atao hoe dépression na le hoe faketrahana. Amin'ny ankapobeny ny olona tratran'ny faketrahana na le dépression de misy fironana hihinana ny sakafo mamy be, ohatran'ny atao hoe amin'ny fiteny frantsay de le hoe produits sucrés raffinés, ohatra ny gâteau, ny bonbon, ny chocolat, ny zavatra mamimamy toy ireny zany izay fantatra fa tsy mitondra otrikaina na de kely akory azany. Matetika koa de misy amin'ny reny olona zay voan'ny faketrahana reny mihinana sakafo matavy natao hoe graisse saturée, ohatran'ny hoe charcuterie na na ny sakafo hafa vita amin'ny hena. Izany rehetra zany anefa dia voamaika mampitombo hatrany lay faketrahana. Raha toa ka tena hoe tsy voafehy moa zany ilay filana dia azo atao zany amporisihana ny olona tratran'ny faketrahana hihinana voankazo noamainina na ny tantely na ny atao hoe melasy ihany koa izay mba mahasoko koa zany farafaratsiny satria mitondra vitamine sy ireo karazana sira na hoe minéraux ilain'ny vatana izy ireny. Ny voan-javatra, ny céréales complètes
reo le voanjavatra somary malotoloto ny lokony izy tsika izay a ny voankazo namainina na fruit séché zany a ny voankazo sy ny legioma no karakaraina amin'ny fomba tsotra de mitondra hery a sy otrikaina mahasoa kokoa noho ny an'ireo sakafo tsara voatra loatra zany atao hoe aliment sophistiqué zany. Ny style de vie na le hoe fomba fiainana ny fanafody zany a antidépresseur de tsy manakana ny hinana sakafo ara-pahasalamana sy ny tokony hifadiana ny zava-mahadomelana de eo ary ro lazaina fa ekeny lalàna satria manimba ny atodoha fantatritsika efa niresana tamin'ireo fandarina teny aloha fa ohatra ny sokajina zava-mahadomelona manko a ny zava-pisotro mahadomelona ny kafe izay ekeny lalàna zay hitantsika amidy eny rehetrarehetra reny ampitomboana mba hisorohana ny fahaketrahana ny fihinanana ny avoanina ny germe de blé ny pois chiche hitantsika eny amin'ny mpivarotra na ny Tsaralana zao mety hitantsika ny pois chiche io atsika eto Antananarivo ny amande ny noix ny zavoka efa niresantsika fa mbola vokatra izy zao ankehitriny ny levure de bière ny gelée royale ny vitamine B1 B6 ny vitamine C ny folate ary ny fer reo zany no zavatra tsara ampitomboina mba hisorohana ny atao hoe faketrahana ny dépression de zay indray zany aloha makasika an'iny fa ny ahena ihany koa na fadina de ny siramamy fotsy ny graisse saturée na ny sakafo matavy toy ny hoe ny dibera ny ronono matavy ny fromage ireo karazana tavy avy amin'ny azo avy amin'ny hena ny menaka avy amin'ny palma sy ny coco na hoe voanio ary fadina ny zava-pisotro malaitaitra sy misy alcool de zay no mamarina indray ty fandarantsika androana ity ka de ny rarina de ananatsika fifaliana indray amin'ity sabata ity ny voninahitra n'Andriamanitra irery ihany mametraka veloma ho antsika tsara avy ihany keo amen.